Resaka baolina lavalava izay dia nampiakapeo ireo avy eo anivon'ny section efatra mitantana mandrafitra ny ligina ny Lamanga fa mbola izy ireo aloha no mitantana ity section ity mandra-pisin'ny fifidianana vaovao nitondra fanazavana mikasika indrindra izay izy ireo sy ny fametrahana ilay rafitra vaovao hitantana sy andrafetana ny club eto amintsika. Nanamafy ireo filohana section efatra mandrafitra ny ligina na Lamanga fa mbola izy ireo aloha no mpitantana ara-dalàna ny section izay edidin'izy ireo avy eo ny ho an'Antananarivo renivohitra Andriamatoa Ako Andrianaivo Malala Randriarimanana Armand ho an'ny section Tsimondrano Dimolaharene ho an'ny section Avaradrano ary Rakotombalala Risara ho an'ny section Andrefanirivo nambaran'izy ireo fa mbola izy no mitantana amin'izao fotoana izao. Manoloana ny resaka mandeha dia nitafa tamin'ny mpanao gazety izy ireo. Ankehitriny dia fataperan'ilay mandat akory tsy midika hoe tsy président section tsotra zay. Eto zay dia manamafy tsara mihitsy fa mandra-pametraka ihany taratasy firotsahako fidiana raha mbola misy anao ny aminay dia zay vao tsy président section aloha fa mbola manatanteraka ny adidi sy andraikitra zay amin'ny famaranana ary indrindrindrindra zao fanorenana vaovao apetraky ny rugby international zao eto Madagasikara ay fa rafitra napetraky ny officier régional de développement Andriamatoa Rafalimanana Bertin zao rafitra tanterahana izao fa tsy mamorona zao rafitra zao zay ka manomboka etona zany dia manao fivoriana any amin'ny toerana misy anay avy zay tsirairay avy mandamina manao ny fanorenana ny club isaky ny section io dia tsorona mazava eto zany fa hoe misy mako mandefa tsao any misy any mandrabiraby hoe nareo ve mbola hitondrany amin'ny andro manaraka no mahatonga nareo manao an'izao didy zao tsy zay fanontania zay no ilaim-balina fa ny ilaim-balina dia ny fanamafisana ny rugby ny ilaina valiny hoe ny fizarazarahany rugby io isaky ny fokotany dia manakely ery an'ilay rugby ary manamaivana an'ilay rugby isaky ny faritra satria zay te amorona rehetrarehetra zao dia afaka mamorona daholo fa ankehitriny kosa zany rehefa mirotsaka ty lalàna ty dia ho fitinina ny fanaovana an'ity rugby ity ka ao amin'ny fokotany anankiray dia tsy hisy rugby mihoatra ny anankiroa na anankitelo zay manana club misy relève ihany no azo ajoro dia manana élite deo izy manana deuxième division izy manana troisième division izy ary manana cadet sy minime. Isan'ny votra tao anatin'ity fihaonana ity fa tsy ara-dalàna avokoa ireo fileovana aorian'ny 14 Jona izay tsy nahavita ny fanamboarana ny rafitra vaovao. Araka izany dia tsy afaka ny andray anjara amin'ny fifidianana ireo fileovana izay tsy nahavita izay fanamboarana vaovao rafitra napetraky ny fédération izay araka ny nambaran'ny ireto filohan'ny section ireto.